Rivoaka malagasy efa avolazan'izao venareo. Tonga eto moa zany zay Refloa Alvin mba hanao fitarainana aminao. Jaly moa ny tenanay ary ireo vahoaka. Aza matahotra-intsony fa izao Alvin kandida milatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena dia vonina mpanjoso ity Madagasikara ity amin'ny alalan'ny velovato 5 voalohany ny asa. Mety antany zao nareo hoe inona ny asako taloha? Tsy adomboko, varotsotra akonjy ny asako taloha mafana kiraro. Rehefa nijery ny vaovao tsy malaza maneran-tany tenanay dia hita fa ratsy ny asan'ny tanora malagasy. Ka noho izany, napetsaka ny planina tanora ampanjoso azo fitinina hoe TAI. Ny TAI zany dia manampy ny tanora tsisy asa mahazo vola. Tsy antaraisa nefa izany. Ny tanora rehetra dia mila mamorona page Facebook ary manao vidéo monétisable izay partageko amin'ny page mba azoanareo monnaie YouTube. Aza matahotra fa ho zaraina iPhone 12 Pro Max avokoa ny tanora malagasy. Oui, allô? Faro ny tsy fanjiam-pahalemana. Rivoaka malagasy. Zavatra marina no andeha lazaiko aminareo anio. Rehefa nandeha nitsangatsangana teny ambony helikoptera ny tenanay dia nahita ny dahalo iray izay hita nangalatra drag. Gana ve zany? Non, drag. Hita sy tsapa ireo fitarainana nataon'ny dahalo ao amin'ny fidama. Zay atao amin'ny fikambanana fidema fikambanana dahalo eto Madagasikara dia manao fitarainana aminao mijaly izay satria efa tsy zavatra mangalala intsony noho ny fitonjana izay napetsaka ao dia mangataka fitahiana avy aminao izay mangataka fanampiana avy aminao. Aza matahotra ianareo, zara président dia ametsaka ny culture apprivoisée de la campagne africaine. Ny kaka. Ny dahalo rehetra dia mila manana karatra izay azoam-bola isam-bolana izay hoentiny mamelona ny vady aman-janany. Fahatelo, ny alika. Rivoaka malagasy. Efa maro loatra ny alika eto Madagasikara. Non, ny alika eto Madagasikara. Ny mpanao kolikoly, ireo mpanao piraty, ary koa ireo mpangeto. Foana avokoa izany rehetra izany amin'ny alalan'ny TM. Tipoka miody. Fahaefatra, ny gouvernemanta. Kivy nivoaka malagasy tamin'ny fitondrana teo aloha. Naninona? Miraviravin-tanana ireo ministra. Mila vahana nefa izany. Nisafidy ministra matianina ny tenako amin'izao fitondrana izao. Ministre Fantanjahantena Tefy, Ministre Fiarovam-pirenena Damema, Ministre Finance Lionel, Finianarina Aron, Fifinjamonina Rija, Asavavety Wilnay, ny fambolena Emmanuel, Pasamana sy tontolo iainana Lilgerf. Fahadimy, ny politika. Manalavitra ny vahoaka loatra ny politika rehefa malala. Tanjemo nefa fa mahafaty mamony tena. Te hiadana ve ianareo? Tsy te hisoma savon intsony? Te hijery vidéo manaraka? Vitatsika izany vahoaka malagasy. Kena sa epena.